Dimanjato ariary hatramin'ny eninjato ariary ny vidin'ny vary iray kapoka eto atapy-tanàna ny Mahajanga amin'izao fotoana izao. Raha 10,7 ariary hatramin'ny 10,9 ariary ny vidin'ny vary iray gony nanomboka ny sabotsy lasa teo iny. Amin'ny ankapobeny nahitampidinana ny vidin'ny vary eto atapy-tanàna ny Mahajanga na mpivarotra amin'ny kilao na mpivarotra amin'ny kapoka fa indrindra ireo mpivarotra amin'ny gony. Vargas amizao kilao 300 Trino kapoka? Kapoka dimampolo eninjato. Tsisy le dimanjato regny aminareo na? Dimanjato, tapistady dimanjato. Ny jojo zio sa niakatra? Amba ny jojo kely izy, ohatran'izy teo. Avaizana lanareo anazy io? Tana manerineri. De ohatrina gony any? Gony 10,000 de ohatrina am'izay ndafosy anareo aty? Vaka, valoala, 10,000 sy valoala. Efazo? Vary amin'ny gony? Ewa. Vary amin'ny gony zao a, valoala. Kapoka? Kapoka? Dimampolo efajato. De ohatrina am'izay zany ndafosy anareo aty? Dafosanay aty koa de valoala de efa zay mbola eo frenay mandeha aty. Azo le stock tapoa de midina be ny vary. Stock tapoa zao zany manjaka fa le zay zany sisy dikany mihitsy. Efa nisy ny fanambo napetraky ny fitondram-panjakana malagasy ary nisy loha ny ministry ny serasera sy fifandraisana amin'ny androm-panjakana izay ministra Piahy ny Faritraboeny tamin'ny fandalovan'ny teto ny Erlandro lasa teo iny fa tsy maintsy andraisana fepetra ireo olona izay minia mampiakatra ny vidim-bary. Amin'izao fotoana izao natampidirana ny vidim-bary eto atapy-tanàna ny Mahajanga. Ny tanjony dia ny amerenana amin'ny laoniny ny vidim-bary tena izy eto amintsika. Mila ezaky ny tsirairay anefa izany fa indrindra amin'ny fanaraha-maso ho an'ireo izay manararaotra amin'ny fampiakarana ny vidim-bary.